Anjantsika hatrany amin'iny vaovao iny fa tsapa fa tsy ampy ny fianarana sy ny fitaizanany ankizy ho tanora olombanona amin'izao fotoana izao na misy aza ny fikambanana misana izany dia tsy mahasahana ny asa ny hoentimanana entina ampidonana ny andraikitra samihafa io indrindra na tonga ny Accès Banque Madagascar anohana azy ireny. Ankizy avy amin'ny fianakaviana sahirana 3 taona hatramin'ny 12 taona no beazina sy ampianarina fahaiza-miaina sy fahalalam-pomba etsy amin'ny sahan'ny ankizy etsy Andravoahangy. Ankizy izay mila fikolokoloana sy fitaizana raha ny nambarana ireo tompon'andraikitra. Androany nahazo toeram-pilalaovana vaovao ireo ankizy beazina ireo ao anatin'ny asa sosialy ny Accès Banque sy ho fanamariana ny 70 taona ny joroan'ity banky ity izay ankalazaina amin'ity taona 17 sy 20 ity dia io toeram-pilalaovana io no natolotra izy ireo sy entiny hanampiana ireo zaza manodidina azy ireo. Amin'ity taona 17 sy 20 ity dia mankalaza ny 70 taona ny Accès Banque Madagascar. Noho izany dia betsaka izany ireo asa soa izay ataonay manerana ny Madagasikara. Androany dia satronany fotsiny no ataonay izany hoe fanokanana ny kilalao izay natolotray ho an'ny sahan'ny ankizy eto amin'ny CSO Andravoahangy. Dia ireo kilalao ireo izany dia toboggan, ballon sy ballon sel ary koa sarisary izay miendrika dessin animé nataonay teny amin'ny rindrina. Dia fifaliana lehibe ho an'ny Accès Banque Madagascar manolotra ireo kilalao ireo mba ho anjara publika atolotray ireo ankizy sahirana izay misy eto amin'ny Andravoahangy. Ankoatra ity toeram-pilalaovana ity dia nozaraina vatomamy sy biscuit ihany koa ireto ankizy eto ireto ka manodidina ny 20 isa teo eo no nozaraina izany teny toerana. Raha ny nambaran'ny tompon'andraikitra misahana ity sahan'ny ankizy ity dia nanomboka ny taona 13 sy 20 no tsy nisiny ny sakafo omena ireo ankizy beazina ao an-toerana fa dia ny fanabeazana fahaiza-miaina ihany no atao azy ireo. Ankizy sahirana izany no tena betsaka amin'ny faritra ny ray aman-dreny, misy ilay matoky ny sisiny dia na makaty dia ny tena namtoerany eto aminay izany fahalalam-pomba. Hafaliana no nasetrin'ireo ankizy ny fahazoana izao toerana ahafahan'izy ireo milalao izao. Nanomboka ity taona 17 sy 20 ity dia efa maro ireo hetsika nentin'ny Accès Banque nanamarika izany 70 taonany izany ary mbola hitohy amin'ny hetsika sosialy maro koa izany. Raha talohan'ny 19 jona teo dia vatomamy sy bodifotsy ary arendrina ny ampy ny fanavaozana ny toeram-pilalaovana etsy amin'ny akanto topazana no tanterahan'ny Accès Banque.